Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanamerahantsika rehefa malalahatra hatrety zoma fa 2020 ny volana may ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Kolosianina. Kolosianina toko fahatelo, Kolosianina toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra. Kolosianina toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra, fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa raha niarana tsangana tamin'ny Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany, fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Ray Masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Any amin'ny taona 2010 dia nisy ekonomista sady psikology anankiroa antsoina hoe Daniel Kahneman sy Amos Tversky izay nahazo ny prix Nobel ny taona prix Nobel ny ekonomia amin'ny taona 2010. Amerikanina, jiosy Amerikanina izy ireo. Daniel Kahneman moa dia nampianatra tao amin'ny université any Princeton, izay université lehibe sy malaza, isan'ny malaza 10 malaza indrindra any États-Unis, ary satria nampianatra tao ry Albert Einstein, ireo olo malaza maro dia nampianatra tao amin'ny université nampianaran'ny Daniel Kahneman izay nahazo ny prix Nobel ny ekonomia ny taona 2010 ity. Tsy etsatsatsaratra kely fa ny prix Nobel ny ekonomia talohan'ny Daniel Kahneman dia Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz nahazo ny prix Nobel ny ekonomia ny taona 2010, ary Joseph Stiglitz io dia efa nandalo teto Madagasikara tamin'ny taona 2010. Fantatsika izy ho antsika FJKM manokana dia zay mananaovana tsitsatsatsaratra azy, dia nandalo tany amin'ny synode lehibe FJKM izy tany Ambatondrazaka ny taona 2010. Ity prix Nobel ny ekonomia izay nalaza eran-tany ity dia nitsidika, nandalo ary nandray fitenenana tao anatin'izany synode lehibe ny FJKM zany tamin'ny volana aogositra 2010. Lazana fa zava-dehibe amin'ny fiangonana ny fandraisana olona izay manamarika ny tantarany ny fahalalana tahaka izany. I Daniel Kahneman izay voalaza teo ny prix Nobel izay ilay fikarohana nataon'izy ireo ka nahazoany prix Nobel Daniel Kahneman sy Amos Tversky dia mikasika ny antsoina hoe aversion à la perte. Tsy io ihany fa apahany amin'izany recherche nataony izany ity antsointsika hoe aversion à la perte ity, izay resahantsika ity Kolosianina toko fahatelo ity amin'ny lafiny psikolojika. Ity aversion à la perte ity dia iainantsika andavanandro. Matetika nazavany ireo psikology azy dia tahaka ny rajako anankiray, ohatra hoe maka rajako anankiray tsika, dia misy rajako anankiray izay ataovy hoe nahita nona dia nahita pastèque lehibe anankiray. Rehefa nahazo ity pastèque lehibe ity rajako ity dia nona izy dia mazava ho azy tazoniny mafy io pastèque io. Kanjo izy mandalo hazo anankiray ataovy hoe voasary, dia matazana n'io voasary io izy nataovy hoe paiso, dia mandalo an'io paiso io izy dia vokatra be ilay paiso. Eny an-tanany kosa nefa misy lay pastèque, dia ny zavatra ao an-tsain'ilay rajako dia te haka an'ilay paiso mafy izy nefa tsy foiny lay pastèque.
zay ngeza be tazomy mafy le pasteky ary dia any am'ilay paisiany masony dia tazoniny amy tanan'ilany lay pasteky ary rangotiny amy tanan'ilany kosa lay paisy fa tsy azony mihitsy satria ataolony ho latsaka le pasteky ndreto kosa fa tamy reto rajako kely be deaibe manodidina azy andehazakazaka aka ireto paiso eny an-tanany rajako kely tsy misy pasteky ary dia haingana de haingana izy maka maka ireo paiso fa ilay rajako kosa dia tsy mahafoy an'le pasteky nefa te aka an'lay paiso nefa rany dia latsaka lay pasteky miparitaka amy tany alasa izy mifandrombaka ary efa lasan'ny rajako manodidina azy ny paiso inona no izay le teneniny Daniel Kahneman am'ilay antsoina hoe aversion à la perte ny vokatry ty fikarohany ty dia izao manao hoe ny fanazavany azy de ny hoe tahaka zany ko ny olombelona satria tamin'ny olombelona moa nanaovany andrana tamina olona maromaro dia ny zavatra mitranga de zao asehony zany fikarohana ataon'izany mafy amin'ny olona ny mamoy zavatra mafy amin'ny olona kokoa ny antsoina hoe perte na dia mitovy lanjara aminy hoe mahazo zavatra zany hoe mafy raha ohatra ka hoe manana arivo ariary ny olona anankiray de mafy amin'ny olona ny very arivo ariary amy toetsainy zany avoroeny ohatra hoe very arivo ariary izy zany de tena mafy aminy mangiry firy aminy avoroeny ny fahavoazana very arivo ariary noho ny mahazo arivo ariary zany hoe aleon'ny olona lavitra tsy very to zay mahazo ary ny very zavatra de avoroeny noho ny tombony amy mahazo zavatra ny fifaliana entiny zany tiana tenena de ny hoe mafy amitsika ny antsoina hoe perte aleon'ny olona zany fikitra am'izay efa azony to zay tondra fifaliana ho azy kokoa na ny marimarina kokoa mangiry firy kokoa amin'ny olona ny very zavatra noho ny hoe fifaliana mahazo zavatra hitanao io rehefa makeny amin'ny ohatra hoe mijery jeux olympiques ianao de hitanao fa misy médaille anankitelo ao ny alimo ny volafotsy ary ny volamena de zao ny mafy indrindra dia ny mahazo volafotsy ny alimo de zao izy zany mahazo an'iny toy ny gain mahazo toy ny tombony iny aminy ny volamena efa nahazo raha teo izy fa ilay mahazo ny volafotsy dia tratra ny antsoina hoe aversion à la perte mafy aminy mahazo médaille volafotsy tsy hoe faly fa tena hoe mahatsiaro ho toy ny namoy izy ary dia tsy le azo ny zava-dehibe fa lay mafy ilay mamoy ary io dia toetra tsika olombelona nataon'Andriamanitra ao anatintsika io tsy hoe tsy voajanahary akory io fa nataon'Andriamanitra ao anatintsika mba ilayntsika amin'ny fiainana maha olombelona tsika ny fiazonana zay efa aky ny fitiavana zay efa mba hivetrana hoe anao mahatonga anao mifikitra am'izay zavatra efa anao dia sarobidy zay ilainy zay ataovy hoe amin'ny fifandraisantsika amin'ny namantsika tiatsika ho ajontsika ny namantsika ny zanatsika ny tanindrazatsika zany rehetrany dia mafy amitsika ny mamoy azy na de atao raha hoe misy zavatra mety ho tsara kokoa noho iny nataon'Andriamanitra voajanahary ao anatintsika zany saingy zao anefa miteraka olana zany amy lafiny ara-panahy eto am'ty Korosianina ity dia tiany tompo isika to ahatsiaro hiala am'izany karazan-drazana ataotsika hoe aversion à la perte izany inona ny dikany amy lafiny ara-panahy raha jerena amy taratasy 60 any Kolosianina eto de izao misy zavatra anankiroa eo amitsika misy zavatra anankiroa eo amitsika dia ny zavatra zao tontolo zao sy ny zavatry ny fanjakan'Andriamanitra io le tenenin'ny Paoly amy Galatiana manao hoe ny nofo sy ny fanahy ny zavatra izao tontolo zao izay efa ananatsika mahafinaritra atsika ny zavatra zao tontolo zao ny zavatra zao tontolo zao zay efa tombony efa eo amitsika ny zavatra zao tontolo zao io tiana resahana eto tsy voatery hoe lay ratsy foana fa misy tsara mety ny tanindrazantsika ny asatsika ny fianakaviantsika ny kolotsaintsika zany dia zavatra nomena Andriamanitra atsika eto am'izao tontolo zao atsika zay
fa marina koa fa eo amin'ny zavatra zao tontolo zao de misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Io tenen'ny Paoly amin'ny andininy fahadimy io tany saina eo moa zany hatramin'ny hoe fanirian-dratsy fieremany sisan-karazany fanompotsamby sy ny sisa. Misy zany izay zavatra zao tontolo zao zay ratsy kanefa koa fikiritsika. Misy zavatra zao tontolo zao zay heveritsika hoe tsara sy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa fikiritsika. Dia misy koa nefany izay ny zavatra ny fanjakan'Andriamanitra, zavatra ny lanitra zay tsara lavitra ary omen'Andriamanitra atsika. Ny fitiavanamana, ny fitiavana an'Andriamanitra, ny fanompona an'Andriamanitra, ny fikatsahana ny zavatra tsara, ny fizarana ny fitiavana. Zany de zavatra tsara any fanjakan'Andriamanitra. Any amin'ny Kolosianina 3:7 manomboka any amin'ny 2:20 de hitantsika tsara mihitsy ny famoram-panahy, ny fanetreteny, fahalemem-panahy, fandefikana. Zany dia zavatry ny lanitra zay tian'Andriamanitra ho raisitsika tahaka n'lay paiso hitan'ilay rajako. Saingy zao eo an-tanatsika de efa feno ny zavatra zao tontolo zao. Feno ny zavatra zao tontolo zao le tanatsika anankiroa ary tsy mety mandray intsonitsika lay zavatra tsara zay omen'Andriamanitra. Zay mandalo ao anoloantsika tsy raisitsika intsony. Mipitrapitra fotsiny tsika ndraindray dia tiatsika ho raisina lay izy. Mampatsiaro ny tenin'ny Ntaolo manao hoe boloky lahy ho amboatseva, mamy ny atsy, vy ny aroa. Zany hoe tiana ho azo daholo izy rehetra. Ary dia ny zavatra mitranga de zao tena mahatsiaro matiantoka isika rehefa miala am'lay zavatra zao tontolo zao. Mafy amintsika mihitsy, amaha olombelona atsika ny mamoy ny zavatra zao tontolo zao. Tena mahatsiaro ho perte, mahatsiaro matiantoka mihitsika am'zany hoe mandefitra zany. Mahatsiaro matiantoka mihitsy isika indraindray amaha olombelona ny am'zany hoe manao asa soa zany. Mahatsiaro matiantoka mihitsika indraindray am'zany hoe mandeha miangony zany ary indraindray. Mahatsiaro matiantoka mihitsika am'zany mieritreritra ny zavatra ny fanjakan'Andriamanitra zany. Zay le tenenina hoe aversion à la perte. Zany hoe mafy amintsika mihitsy ny mamoy. Mafy amintsika mihitsy ny mamela lay zavatra efa eto am-pelantanantsika. Na lay veritsika ho tsara io, na le teny efa ratsy raha teo. Ary dia eto mamaolana Paoly, mamaolan'Andriamanitra. Satria mafy amintsika lay miala am'lay atao hoe mahazatra fe miala am'lay zavatra efa everitsika ho atsika. Ny tsy tokony adonoina dia ny vavahady-tsaina dimy amin'ny maha olombelona. Ny vavahady-tsaina dimy amin'ny maha olombelona, ny jeren'ny masontsika de miazona ny zavatra zao tontolo zao. Ny reniny sofintsika miazona ny zavatra zao tontolo zao. Ny tsapain'ny tanatsika miazona le zavatra zao tontolo zao. Ny zavatra reniny orontsika sy ny reniny vavatsika, ny lelantsika de miazona ny zavatra zao tontolo zao. Zany hoe mafy be miala am'lay tsiro ny fiainana zao tontolo zao satria le maha olona feno antsika mihitsy no mifikitra lay pastèque, atao ve le pastèque lay zavatra zao tontolo zao hany ka tena tsy foitsika ary maharary amintsika mihitsy ny miala aminy. De fantatr'Andriamanitra azy zay. Fantatr'Andriamanitra zay aversion à la perte zay. Fantatr'Andriamanitra zay toetratsika olombelona zay hoe tsy mora amintsika ny miala am'lay zavatra efa raiky tapisaka ary tsy vita hoe raiky tapisaka fa tena eritreretiny saitsika mihitsy fa ilaitsika le izy. Zany hoe tsy hoe mora zany ny mandresy lahatra ny olona manao hoe ialao zavatra io. Fa tena mafy amin'ny olona hoe ka tinge mahasoa ahy, ka tinge mety amiko ka tinge zao mafy amin'ny olona le izy. Ahoana ny ilazanao izy fa ho tsaratsara kokoa amiko, inona ahoana no lazainao amiko fa tsaratsara kokoa amiko miangona isan'alahady nefa rehefa alahady ny andro mahazo tombony manao taxi, mahazo tombony mahazo am'zao. Ahoana ny eritreretiko fa mahasoa ny fiainako kokoa ny hoe miangona, ahoana ny eritreretinao fa mahasoa ny fiainako kokoa ny manao any zavatra ohatrao nefa nay eto efa milamina tsara. Zany ke manana ny asa ko za milamina tsara amin'ny fiainako. Ahoana ny ilazanao amiko fa ho tsaratsara kokoa noho ity ny fiainako. Zay le aversion à la perte tenen'ny Daniel Kahneman hoe mafy amintsika mihitsy nge miala amin'ny zavatra zay efa everitsika ho tsara. De izao fantatr'Andriamanitra zany. Andriamanitra mahalala an'izany. Mahalala an'izany mihoatra lavitra noho izy mirahalananao an'ity recherche ty hoe tsy mora miala amin'ny zavatra efa eritreretina hoe ananana. Sarotra ny mieritreritra mandray zavatra alohan'ny olona tsy perte toy izay mahazo tombony.
dia eo no nataon'Andriamanitra. Inona ary ny fahendren'Andriamanitra? Inona ny vahaolana nataon'Andriamanitra mba hahatonga antsika hiala am'izany toetra to mifikitra am'izay zavatra iverintsika ho tsara ary tamana mihitsy ara amin'ny ratsy zany? Inona nataon'Andriamanitra? De io tenenin'ny Paoly io. Izy manao hoe fa ianareo ange efa maty ianareo, fa efa maty ianareo, andininy fahatelo, ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy amin'Andriamanitra. Inona ny dikan'izany? Itsika olombelona araka ny voalazantsika teo dia mitafy nofo, ary iza ny miazona ny zavatra ireo tontolo zao? Ny nofontsika. Ny nofontsika izay irafetan'ny fijerintsika, irafetan'ny renesin'ny sofintsika, irafetan'ny tsapaintsika tanana, irafetan'ny reny nohanitsika sy ny soloitsika, mirafitra ao anatiny antsoina hoe nofo ireny, ary reny rehetra ireny no miazona ilay pastèque ohatra, ireny miazona lay zavatra heverintsika ho tsara. De inona ny vahaolana nataon'Andriamanitra? Ny rain'Andriamanitra ny zanany ho fatotra ao amin'ny hazo fijaliana. Ary zay ihany Kristy hoy Paoly Galatiana 2:9, izay any Kristy hoy Paoly de nanombo ny nofony sy ny filana teo amin'ny hazo fijaliana. Zany hoe miara-maty tamin'ny Kristy isika, ary rehefa miara-maty amin'ny Kristy isika de nombona tao amin'ny hazo fijaliana ilay nofo miazona ilay pastèque raha zay nazahoanao azy, miazona lay miazona lay zavatra zao tontolo zao de nombona tao amin'ny hazo fijaliana. Tsy lay zavatra zao tontolo zao akory nonongotan'Andriamanitra teto amin'ny tany ka hoe tsy asiany ninina ntsony eto, hoe tsy asiany sakafo, tsy asiany rivotra madio, tsy asiany fialam-boly. Tsy zay ny esoron'Andriamanitra. Fa izao isika noho ny van'Andriamanitra tsy hanompo izany, tsy hifikitra am'izany. Ny fomba fijerintsika zany no novan'Andriamanitra nataony tonga olom-baovao. Ahoana no natongavana am'ilay olom-baovao? Fiarahana maty tamin'ny Kristy tamin'ny hazo fijaliana. Hoy Paoly amin'ny Galatiana, vao ombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana, tsy zaho intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. De io tenenin'ny Paoly amin'ny Kolosiana io manao hoe miara-miafina amin'ny Kristy ange ny fiainanareo amin'Andriamanitra. Zany hoe tonga olom-baovao isika, ka lasa tsy mifikitra intsony, tsy ataontsika zava-dehibe intsony lay fifikirana amin'ilay zavatra ny tany, fa mibanjina kosa ny zavatra sy omen'Andriamanitra antsika any ambony. Afaka malala zava-dehibe any asehon'ny Paoly eto. Vitatsika zany ny misafidy ny anao ny tsara, tsy andevozy ny zavatra ny zavatry ny tany zany isika, fa afaka mibanjina tsara ny zavatry ny lanitra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny zavatry ny tany tsy hoe esoron'Andriamanitra amitsika ka tsy misy intsony. Eo ihany ny zavatry ny tany, eo ihany ny namana, eo ny asa, eo ny fihavanana, eo ny fifankatiavana, eo ny fialam-boly, eo ny zavatra mety ho mahafinaritra atsika. Tsy nesoron'Andriamanitra amitsika akory zany, fa eto am'izao tontolo zao ihany. Saingy zao tsy manandevo atsika zany, tsy manandevo atsika zany, fa afaka mandray tsara ny tanantsika, misafidy ny tanantsika, tsy voazon'ilay pastèque tsony ny tanantsika, fa afaka misafidy mandray zay zavatra tsara omen'Andriamanitra atsika, ary afaka tsy mandray zay zavatra ratsy tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tonga olon'afaka zany isika, fa tsy hoe mifikitra amina zavatra tokana anankiray ka na inona tsara ataon'Andriamanitra eo anoloantsika de tsy mandray intsony isika. Fa satria fa tonga olom-baovao isika de zao afaka isika, ka lasa manana fahazavan-tsaina handray, tsy manana fahazavan-tsaina ihany, fa manana herim-panahy handray lay tsara omen'Andriamanitra, ary manana herim-panahy tsy handray zay zavatra tontolo zao tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zavatra roa ary nefitra ty andiny zoatra masina zara mofinaina ho anao ity. Ny voalohany de zao, manany ianao tanjona. Manany ianao tanjona. Inona moa ny hoe manany ianao tanjona? Lay manana tanjona hitatsika amin'ny hoe jereo ny zavatra any ambony. Kristianina manana tanjona. Rehefa manana tanjona ianao amin'ny fiainanao zany, andavanandronao io, de zao hainao ny manavaka ny zavatra tsy mahasoa amin'ny zavatra mahasoa, mibanjina n'iny tanjona iny. Hainao ny manaiky ny fatiantoka ho tonga tombony. Ary indraindray zany rehefa ataovy hoe indraindray tsika mangiry firy ahoana moa zany, tsy maintsy afoiky ve ty mba hatratrarako an'ity, ahoana ny hamoizako an'ity, misy zavatra eo amintsika tsy maintsy afotsika, ny ahafahantsika manavaka hoe ity zavatra ity tsy maintsy avelako.
ity zavatra ity na mangiry-firy ary tsy maintsy ajanona de izao satria le tanjona no mipaiko azy. Rehefa any am'ilay tanjona zay le tenenin'ny Paoly hoe ambony, rehefa any am'ilay tanjona ny masonao dia tsy any am'le perte intsony ny masonao, na de mafy aza le perte fa any am'ilay tombony. Fa raha ohatra ka tsy any am'ilay tanjona ny masonao de zao mafy aminao ny perte. Za ve de hiary tory, za ve de ho vizaka hianatra mafy, za ve de vizaka hanao sporo, fa rehefa any am'ilay tanjona le masonao de zao tsy tsapanao lay fangiry firiny le perte, le aversion à la perte hoe Daniel Kahneman, fa zao lay loka soa zay tombony no eritreretinao. De Paoly manazava ny amin'ny taratasy ho an'ny Filipiana, fatatsika tsara aminao hoe ny masoko nge any aloha, ny masoko ny banjina ny any aloha, ny masoko tsy mibanjina ny perte fa ny masoko mibanjina ny gain, masona mibanjina ny tombony ny masoko satria za manana tanjona de tsy mampangiry firy ahy, tsy any am'ilay lasa, tsy any am'ilay zavatra manavesatra le ho afoko ny masoko fa any am'ilay tanjona ho azoko. Fa be de be ny olona afaka malala any am'ilay fatiantoka ny masony fa tsy eritreretiny lay tanjona satria tsy manana tanjona izy, de mafy aminy le mamoy satria tsy tazan'ilay tanjona. Ary be de be ny olona am'izao andro antsika zao no mety ho variana miazona ny pastèque ka tsy hitan'le zavatra tsara lavitra no iny. Fa ny faharoa zay aseho antediny tsotra masina ity le afaka malala zay ny amin'ny isan'andro fa milafy ny ara-panahy de zao mpanjiny ny lanitra, ny fanjakan'Andriamanitra zay omeny ny tomponao. Io fanjakan'Andriamanitra omeny ny tomponao io de zao misy zavatra tsy maintsy afoinao mba hibanjinanao ny fanjakan'Andriamanitra. Misy toetra, misy fomba fiainana, mety misy fananana, mety misy zavatra tsy maintsy afoy, mety misy fotoana ary mety misy lafin-javatra tsy maintsy alana mihitsy mba hahatratrarana ny fanjakan'Andriamanitra. Zay le teneniny hoe katsao lay zavatra any ambony zay toerany Kristy amin'ny lafiny ara-panahy. No zany de zao aza variana amin'ny zavatra zao tontolo zao, aza atao hoe eto ihany ny fiainana, aza atao hoe ity ihany le fiainana na fa misy zavatra zay tsy afaka miaraka mihitsy, mety tsy azonao atao sady mibana, tsy azon'le rajako atao sady niazona an'le pastèque be naka an'lay voasary na lay paiso tsy azony atao zany. Fa misy lafin-javatra tsy maintsy hisafidianana, tsy maintsy hisafidianana. Tsarotsika tsara any amin'ny taona 5 any amin'ny taona 5 nanao Antsoavy raha navalona voalohany volana martsa, nanao kabary te Tsema Masina manao hoe zay rehetra kristianina de aoka hisafidy an'io, na izy hitony tena ho kristianina, na izy ho vonoina, na ho melohana, na ho ravana fananana. De maro tamin'ireo kristianina hoy paster Rabary no nitolo tena nanao eny araka de hiala maha kristianina zahay de nitolo batana fa tsy niandro ampangaina. Fa raha miandro ampangaina ianao raha navalona voalohany de zao na ianao avarinao andevy, na ho alana ny fanananao, na ianao dorana, na ianao vonona, na ianao atao sesitany sy ny sisa rehetra de mafy tamin'ny kristianina ary lay perte le alay hamoy aina, hamoy havana, hamoy fananana, hamoy voninahitra de zao mafy taminy reny de betsaka ny ala tsy nanao kristianina fa misy monjanona tahaka ny vahasalama sy ny namany vitsy, fa zao ny maro anisa de zao ny ala tamy maha kristianina azy. Ary dia eo no mahatonga antsika manao hoe misy lafin-javatra tsy maintsy hibanjinantsika ny any ambony, misy zavatra tsy maintsy afoitsika indraindray amin'ny fanarahana ny Kristy. Saingy zao raha tena ny Kristy marina isika, raha tena niara-nombona tamin'ny Kristy marina isika de manampy antsika ny fanahy masina, manampy antsika ny tompo mba hisafidy, mba hanana fanapahan-kevitra ka tsy hatsiaro faty antoka, ka tsy hatsiaro ka tsy ny faty antoka no hitantsika fa ny tombony miaraka amin'ny Kristy. Ny fanahy masina ny mahatonga antsika miteny tahaka amin'ny Paoly manao hoe ataoko taimboraka ny zavatra rehetra mihoatra ny fahatsarany Kristy satria tsy ao anatintsika le aversion de la perte, tsy ao anatintsika lay fieritreretany hoe maty antoka satria niaraka tamin'ny Kristy, fa tombony ho atsika ary satria tsika efa natsiaro onandray de tsy matsiaro paty antoka. Mahatsiaro maty antoka zao tontolo zao amin'ny fanarahana ny Kristy satria miandro vokatra izy, fa isika kosa efa nandray isika, noho zany tsy maty antoka isika fa manana ny fahafenoan'ny Kristy, noho zany
alao ery ary avako malala manana tanjona amin'ny fiainanao isan'andro fa izao koa mpanjiny mandrakariva ny fiainana mandrakizay. Ivavaka isika. Tompo misaotra anao zay noho ny amin'ny soratra masina izay mampahery anay mba hanananay tanjona amin'ny fiainanay, amin'ny asanay, amin'ny fianaranay, amin'ny fikelezanay nanay. Tao aminao zay ahatsiaro fa manana tanjona izahay, manana antom-pisiana. Tao aminao koa zay eritreritra ny fiainana mandrakizay, tsy atsiaro ny faty antoka, tsy hibanjana ny faty antoka, tsy hibanjana ny zay afoy satria efa manana ny tsara indrindra sy ny tsara lavitra teo aminao Andriamanitra. De atao faly amin'ny anjara tsara nomenao anay zay tompo. Ta io ity tontolo andronay ity zoma ity, ta io atsiarovanay fa efa nandray ny anjara tsara rahay ka faly manana anao. Misaotra Jesoa fa afaka mametraka ny tontolo andronay eo am-pelantananao zay. Amen.